aiza lay tiana tongavany tsy sanatria hoe ny fitondram-panjakana ny tsy mahita na fitondram-panjakana ny tsy mahafantatra na miny tsy mahita na miny tsy mahafantatra fa ao ambatika misy fanainina voizina fotokevitra mafonja anankiray miantefa any amin'ny fitondram-panjakana ve miantefa any amin'ny vahoaka amin'ny akapobeany ve zany de fanontaniana ataontsika hoe mipetraka alony moa zany de ny hoe afaliana foana ny fampitafatafa ary miresatresaka amin'ny sehatra tahaka zao ny sehatra ifampiresahana mety maro fa ny sehatra ataontsika hoe manana ny ajany sy ny lanjany toy n'izao fandarana eto amin'ny Free TV zao sy ny Free FM zao de tena ankasitrahana manokana ary mety misy ny atao hoe fahafahana mety misy ny tsy fahafahana ho any namana misy ny fotoana itenenany de misy ny fotoana ataontsika hoe anginana amin'ny vanim-potoana sasatsasany le fahanginana nefa tsy midika hoe tsisy zavatra olazaina na tsy manakambara fa indraindray ihany ko aleo tonga de miasa de ilay asa no entina anaporofona n'lay valikafatra ny resaka mantsy ozy ny teny malagasy zay hoe tahaka ny atodika rehefa foy mananelatra ihany mba hialana n'zay mety interprétation maro isan-karazany dia misy fotoana ianao misafidy ihany hoe aleo mangina fa aleo miasa tena marina mihitsy ny voalazanao amin'ny lafindray ihany ko nefa ny hoe tsy tsara loatra ny fahanginana maharitra lasa tompotrano miony lasa tompotrano miony lay vahoaka malagasy zay tompony raharaha-pirenena ny vahoaka malagasy zay tsara mahafantatra hoe inona moa no zavatra misy ary ny vahoaka malagasy zay tsara ampahafantarana ihany ko hoe inona no lainga afafy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao de betsaka ireo fako miparitaka ary ezahana paritaka ihany ko betsaka ireo fotokevitra zay mety tsy araka n'lay eritreretin'lay olona nanatosakevitra no ny zava-misy fa ny mpanitatra moa betsaka ny mpanararoatra tsy elana amin'ity tany tya ary ny tsy ty ihany ko de manararoatra n'zany vanim-potoana zany hoe inona no zavatra iainana ary inona no atao ka izay no ankasitrahany amin'izao fandaharana tahaka zao ary ankasitrahana ihany ko ny vahoaka zay manaraka tsy tapaka ny fandaharana tahaka zao satria tsy sanatria hoe anao pensée unique fa andeha mihitsy isika andeha amakafaka na andeha hifampizarana andeha hifanakalo hevitra na andeha hifanakalo fomba fijery ihany ko manoloana ny zavatra maro nisy fahazarana moa teto amin'ny tany sy ny firenena nandritra ny fotoana lavalava nyreny le hoe trêve de Noël trêve na fête na bonne année sy ny sisa reny saingy tao anatina fotoana vitsivitsy zay efa somary tsy de voaja reny trêve reny na tsy de nametrahana n'lay valeur zany hoe amin'ny andro ny fety andro kristianina moa no nametrahantsika n'lay hoe andro krismasy ny vanin'andro desambra dia fifampizarany zany fifankatiavany zany fifanoanany zany fifanomezantanany zany reo endrika izay neverina fa nyteneniny mpamonjy hoe zao no ataovy mba ho mpianatra ianareo mifankatiava ianareo de ireny endrika ireny no ataontsika hoe tokony no niazahana nampisehoana raha nandeha ny fandraisana andraikitra nataon'ny fitondram-panjakana nanao andren'lay tosika tsimbony reny reny vatsy tsimbony reny nandeha nataon'ny fitondram-panjakana makasika an'ireny le hoe jiro mahafinaritra sy endriky ny fifanomezana tanana sy fitiavany reny dia nahita kosa nefa tsika atao ambadika hoe misy hevitra misy tosakevitra nisy fomba fijery hafa izay naseho teto amin'ny tany sy ny firenena isika moa firenena malalaky isika moa firenena zay miezaka mitandro n'izay fahalalahana zay sy ny atao hoe demokrasia zay ka noenona mijerena inona moa no mety fotokevitra inona no mety antony satria mandeha ny amin'ny fiarahamonina eny koa no tena na manambiny tsoa de
manontany tena am'ireny karazana olona maro isan-karazany manana ny asiny manana ny toerany na neo hevitra hatramin'izay ka hatramin'izao na omaly afako maly dia manontany teny ianao hoe aiza lay tiana tongavana tsy sanatria hoe ny fitondram-panjakana ny tsy mahita na fitondram-panjakana ny tsy mahafantatra na miny tsy mahita na miny tsy mahafantatra fa ao ambatika misy fanainina voizina fotokevitra mafonja anankiray miantefa any amin'ny fitondram-panjakana ve miantefa any amin'ny vahoaka amin'ny akapobeany ve zany dia fanontaniana ataontsika hoe mipetraka ary tsy tokony hotsontsy ny avina manoloana nyren'ilay zavatra zay atosaka eto amin'ny tany sy ny fireneny reny zay indrindra hidirantsika lalindalina zay fa ny vanim-potoana ohatran'izao zany hoe voalohan'ny taona fanaovana tombanezaka amin'ny ankapobeny te an-tany aho hoe miditra amin'ny mandat taona faharoa zao ny mandat ny filoham-pirenena manomboka amin'ity volana janoary ity zany raha hijeriny taona 2024 isika manao ahoana ny raha hoe fitipitiana zany dia nanao ahoana ny fahitanao zany aniny taona 2024 iny raha milafi ny fitantanana andraraha-pirenena amin'ny ankapobeny no asiana tena taona ny fitohizana taona ny fahombiazana amin'ny ankapobeny fahombiazana satria nahoana neo amin'ny lafan'ny fiazonana nany ataontsika hoe ny fiaina amin'ny ny taux d'inflation amin'ny ankapobeny ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny dia niezaka ny fitondram-panjakana ary nametraka n'ilay atao hoe fahamarina toerana amin'ny ankapobeny ny vidim-piainana kanefa mikaikaika ihany ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny nefa hoe miakatra zao tsika miakatra ny vary miakatra ny siramamy sy ohatran'izany ho tonga ny mihitsy sika ho tonga ny mihitsy sika am'ilay hoe mino fa mbola resantsika lalindalina kokoa mihitsy zay hoe inona moa lay lafiny zay na de tsy économiste loatra raha ny tena fa mety afaka mitondra fanazavana ihany sika ary miombona tanteraka amin'ny vahoaka ihany keo anatin'izany fanazavana zany fahombiazana satria ny tsy nihiba aloha lay tahakare na amin'ny ankapobeny ny taux de croissance économique any Madagasikara izany any dia manoloana n'lay anticipation maro manoloana n'lay fijerevana mialoha inona ny tokony ho atao aiza no tokony ho alamina aiza ny tokony ho arindra manoloana n'lay fahasairanam-bahoaka sy ny zavatra misy eo amin'ny sehatra ny ara-ekônomika sy ny fifanakalozana ara-ekônomika ary ny zavatra iainana eto amin'ny tany sy ny firenena fahombiazana amin'ny ankapobeny satria raha ohatra ka navitan'zany atao hoe fifidianana zany tsika tamin'iny taona lasa iny tamin'iny desambra iny dia nisy nihirahira sy nametraka ny hoe tsy tokony atao le fifidianana tsy azo ekeny zany fifidianana zany fikirakarana zany fifidianana zany noho ny antony maro karazany zay tsy zava-baovao teto amin'ny tany sy ny fireneny zay fomba fijery zay fa fanainina foana ny voizana inona moa no tanjony nyreo olona reo ny dia tsotra hoe rehefa tsy mizotra araka ny tokony ho izy lay processus électoral na ny calendrier an'ilay fifidianana teto amin'ny tany sy ny firenena dia ezahana idirana ao anatina krizy anankiray zany ny tany ny fanjakana rehefa miditra krizy korotana zany ny dikan'izay rehefa mikorotana iza ny mahazo ny tombotsoa ny tena fantatra aloha dia ny vahoaka tsy mandady arona ireo foana no victime ireo foana no mifafankioany rehefa tonga ny korotana anankiray fahombiazana zany satria raha miandra ny vokatra ofisialy tsika amin'izao fotoana zao fa ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny ankapobeny dia vitiny ny hoe nahafapo sy ny tsy nahafapo misy foana ny areniny misy foana ny tokony ho aintsy misy foana ny tokony ho atsarainy ary zay no mahatonga n'ilay hoe ao anatina fitondrana anankiray ianao dia tena tsara lay fametrahana ho an'lay fanontaniana amin'ny resaka hoe tombanezaka tsy maintsy misy ny atao hoe évaluation ary aorinan'izay évaluation zay tombanezaka zay no ahafahanao manitsy manatsara mampiditra zavatra vaovao raha ilainy zany ary anoizana ny efa tsara
tafiditra ao anatin'izay ohatra raha ohatra ka hoe raisika ny gabariny Andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny farany taona ny fanohizana nyreo le ataontsika hoe projet ngezabe eto amin'ny tany sy ny firenena zay efa natomboka dia tohizana ary efa misy hotokanana amin'ity taonyity raha ohatra ka hoe reny RN13 izay nizaniza mpitondra teto amin'ny tany sy firenena tsy navitan'izany fa izao fitondram-panjakana zao no nanao miezaka nafaka nanatanteraka an'izany lalan'izany misy ihany koa ny ataontsika hoe création ana activité eo mantsy nylay tsara hitondrana fanazavana ny hoe misy milaza fa efa sahirana ny vahoaka dia mbola mieritreritra foana ny fitondram-panjakana ny hoe manao grand projet na manambintsoa ny grand projet de karazana tena fa tsy karazana fa tena ka activité anankiray génératrice na revenu miteraka asy reny miteraka famoronana asy reny miteraka plus-value reny ao amin'ny resaka économie zany hoe ny vola no miteraka vola ka rehefa tsy mampiodina n'lay économie sika amin'ny lafiny reny projet goavany reny dia ataoko hoe marisarisa ihany ny ara économique atsika izany zavatra zany tsara ihany no mizaran'izany amin'ny vahoaka malagasy satria misy mantsy reo namana mpanao politika sasany manatsatso no ataony ny hoe tsy hohaniny zany tsy azo atao sakafo zany tsy lara-pahamehana zany zao fitondram-panjakana zao tsy mahay misafidy ny lara-pahamehana sy ny mahafinaritra sy ny urgent sy ny rehetrarehetra dia iny moa fanehoan-kevitra araka ny lazaiko tery anoloana fa ny azoko anamafisana an'le izy de tsotra hoe tsy misy fitondram-panjakana indrindra fa Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Tsay Christian amin'ny akapobeany ny fitondram-panjakana zany ka tsy nieritreritra amin'ny fotoana hoe inona ny mahatsara ny firenena inona ny tokony atao ampiakarana zany atao hoe toe-kareniny eto Madagasikara zany na eo ary ireo défi maro isan-karazany ato anatiny sy ny défi any ivelany fombiazana ny taona 2024 satria nahoana namiratra Madagasikara teo amin'ny lafiny atao hoe ara-diplomasia naiza nale atsika dia nanana ny anjara toerany ary tsy anjara toerana hoe mpandray anjara fotsiny Madagasikara fa tena acteur principal tao anatin'ireo fivorina misehatra iraisam-pirenena zay natrehantsika tamin'ny 2024 iny ary rehefa nandray anjara tsika dia nandray fanapahan-kevitra nametraka ny diantanantsika tao anatin'ny fanapahan-kevitra makasika ny fiainan'izao tontolo zao izay misy fiatraikany aty amin'ny fiainan'ny firenena ty amintsika Madagasikara ary dia ireny moa no anisany ohatra hoe nazahoantsika an'irenylay secrétaire général ny CEO ireny Andriamatoa Edgar Safindrafa nazahoantsika an'ireny président SADC reny nazahoantsika ny azafady ny toerana teo amin'ny ataontsika hoe conseil de sécurité any Nations Unies nazahoantsika an'ireny toerana tao amin'ny Union africaine zay mbola misy commission moa mbola mandeha ny lobbying hatramin'izao ametrahana an'izany hoe toerana Madagasikara zany fa incontournable à Madagasikara eo amin'ny lafin'ny diplomatie internationale ary natatsika vokatra zany renylay ambassadeur be da be zay manatitra ny lettre de créance ny iara-iasa maneho ny fahavononana iara-iasa Madagasikara maro ange firenena eto ambony tany namanambintsy hoe fa matoa ny firenena ihany koa miazakazaka makaty Madagasikara dia fombiazana ara-diplomasia zany ary ahitan'ireo olona reo taratra fa Madagasikara zany firenena stable firenena afaka iara-miasa ary firenena zay vonona iara-iasa ihany koa namiratsika teo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena betsaka ny champion du monde betsaka ny vice champion du monde ny champion d'Afrique ny taty amin'ny régional sy ny rehetrarehetra zay atleta no volavolaitsika vokatra ireo infrastructure izay napetraka atsika nandritry ny fotoana lavalava dia misitraka an'izany vokatra n'lay ataontsika hoe leadership lay fomba fijery lay fomba fisainana zay natosaka teo amin'ny tanora malagasy ny eo amin'ny hoe miezaka ianao
manatanteraka ary manatratra n'ilay atao hoe excellence ianao a dia mahita vokatra ianao a rehefa izany no tanterahanao izany de niainga atao anatina fomba fijery zany de niainga atao anatina fotom-pisainana zay nentin'izao fitondram-panjakana zao ary nahita vokatra ny tanora malagasy rehefa nahita vokatra ny tanora malagasy dia manana filoham-pirenena ihany koa isika izay nahazo vokatra maro ny eo amin'ny 50 mahery ny firenena ty Afrika ary ny aty amin'ny subsaharienne dia tsy latsa-danja ny firenena zay ataontsika hoe ny faninana fandriamatoa Andry Rajoelina no voafidy ho leader aty amin'ny zany firenena Afrika zany aty amin'ny subsaharienne zany zay tena hoe iriareatsika zany fomba fijery a fomba fisainana fomba fitaritana izay ekeniny mibesiny maro ary itsiriritany mibesiny maro satria raha malagasy rery no ny fidy de ataontsika hoe mbola afaka enona lay mpaniratsira sy lay mpiteny ratsy hoe ketranao trano hoe zao hoe io mo misy raha malagasy ny hoe mpamosafy tsy masina taniny ka de hoe ny atsika ihany no manaratsy ny atsika eto fa tsy isika no ny fidy andreny fa ny namana afrikanina ny ivelany ary misy firenena avy any ivelany mihitsy satria raha tsy diso ny fitadidiko to any Angleterre any no nisy an'lay lay toerana nametraka an'lay hoe reto ny critère ary zao ny fomba hisafidianana an'izany hoe leader aty Afrika zany a amin'ny fomba fitantanana sy amin'ny fomba fijery a matanora azy ihany koa atya mahafiloam-pirenena azy dia zany a fahombiazana ary iriareatsika zany satria ny firenentsika de ataontsika hoe firenena tanora mbola 5 taona am'tytsika zany zao ankalazany fa 5 taontsika ny nazaotsika ny fahaleovan-tena mbola tanora de tanora zany any amin'ny lafiny ataontsika hoe demokrasia amin'ny lafiny atao hoe firenena miditra anatiny atao hoe régime constitutionnel zany dia miroso sika miamatitra bebe kokoa ary miroso tsika mialalindalina kokoa anatin'izany atao hoe fahamatorana ara-pitantanana ara-pitondrana zany fahombiazana zany namana ambinitsoa ny mety antany ianao hoe zato isan-jato ve ny zato isan-jato tsy misy ary izy lay nyresahanao teo zay hoe miakatra ny fitabary hita ny olona zany ny noresahanao rehetrarehetra teo mety hoe tsy azo lavina fa ny hitan'ny olona zany raha tamin'ny taona 2024 de hoe miakatra ny vidin-javatra eny an-tsena ny jiro tapaka ny rano tapaka ny trafika etseroa mandeha ohatran'izany nefa no hitan'le olona eny amin'ny fiarahamonina ka mahatonga an'le hoe fahombiazana nakaiza le fahombiazana ya raha jerevana amin'izay lafin'izay tokoa le izy de ohatrany hoe mizatra nanahirana fa izay le hoe le mitatana firenena tsy mitovy amin'ny fitantanana zavatra hafa fa misy mahasamy hafa azy kely tsy ampy ny jiro tsy ampy ny rano ny raha malala aloha de zao hoe simba ny tontolo iainana tany amin'ny taona 2000 tany isika dia efa nametraka an'izany ny mpitondra tamin'izany tadidiko Andriamatoa filoham-pirenena Didier Ratsiraka no efa niteny hoe akoatra n'ilay nalaza be hoe zay tsy mahavoafehan'ny informatika any amin'ny taona roarivo de tahaka ny hoe olona bato fa tamin'izany ihany koa izy nefa niteny sy ireo manam-pahaizana malagasy maro isan-karazany nefa niteny hoe zay mahavoafehan'ny rano zay manana rano any amin'ny taona roarivo no manan-karena dia isika moa tao anatiny io mety mbola nylomano be tao anatin'ilay hoe alatsinanana roviana vao ritra ny saison ihany koa ohatra ny mbola voaja ihany hoe avy ny orana de ampy ny teo am-pelatanana dia tsy nieritreritra fa ay manapataperana lay natiora manana limitiny zany lay natiora tonga ty amin'ny taona 420 nanomboka teo amin'ny 420 teo isika nanomboka ny zaka am'izay nylay vokatra ny fahasimban'ny tontolo iainana ataoko isika fa efa nisy namana maro tany atsimo nonosy tany ny efa niainany zany nandritra ny taona maro isan-karazany zay hoe rehefa tonga ny fitaom-pahavaratra ny fitao-mainy tany de tena maina rehefa tonga ny fitaom-pahavaratra de tena masika de masika ny rivodoza sy ny vokatra zay hoentiny zany ary indraindray raha moa tsy mahita rano mihitsy raha fa tsisy ny rivodoza ho atsika zay ataontsika hoe niaina kokoa taty amin'ny avoan'ny tany sy aty amin'ny atsinanany tany dia
mety sambasamba ihany amin'izao vanim-potoana zao no miaina hafanana be miaina an'izany hoe fatra telopolo degré ro amby telopolo degré aty anivon'ny tany zay tany amin'ny fatrany mahajanga any no natsika rehefatsika an'izany hoe anao vacances de any misy 33 degré any misy 32 degré zao isika miaina an'izany atsapatsika an'izany hoe simba ny tontolo iainana ary antony nametrany fitondram-panjakana hatramin'ny voalohany an'ilay hoe Madagasikara maitso Madagasikara zay mikajy an'izany tontolo iainana zany Madagasikara lay natao hoe tanjanaka fa tsy hoe tanindrazana intsony zany hoe lay taranaka mihitsy nefa tsonjovona lay zanaka mapara mihitsy nefa jerevana hoe manahoana no avin'ireo rapitso raha izao sahady no zavatra efa iainantsika ny fitondram-panjakana zay tadidiko misy programa maromaro ary mbola mitoy zany miaraka tamin'ny ramatoavadin'ny filoham-pirenena miaro an'ilay Palais Tuvier eny amin'iny moron-dranomasina tena nanao fambolekazo fambolena an'ireny Palais Tuvier reny mihitsy izy izay ampisehoana fa hoe mila arovana any moron-dranomasina mila arovana ny riky zany hoe ny plage atsika zany satria sady eo amin'ny lafiny ataontsika hoe zay écosystème zay écologie zay misy ao ny resaka rano misy ny hazan-drano misy ny fiveloman'ny olona ka raha sanatrika mirosy foantsika ao anatin'ny exploitation sauvage dia inona no ivelomantsika lasa tapaka lay cycle izany dia nanazavana ny ray fatapahan'lay groupe tato misy ty lay turbine tato andekaleky ambany loatra le nivoan'ny rano dia tsy afaka niodina ntsony le turbine nateo ara ny fahavonona ny fitondram-panjakana zay nanokatra sy nampiodina le turbine vaovao napiditra n'le izy de hoe ampidinina le troisième le machine fahatelo zany ampiakarana le production fa le rano mihitsy no ambany loatra dia tsy tafavoaka eo ny vétusté zany hoe nefa antitra ny fitaovana izay mitarika an'ireny herinaratra reny ny antitra reny fitaovana izay mitarika an'ireny rano reny dia zao no zavatra iainantsika mitombo ny mponina na tytsika na tsy tytsika raha resaka ny tente renivohitry Madagasikara tytsika 300 000 teo eo ny capacité ao maximum Antananarivo ny mandroseza tsika zao fa 4 millions eto Antananarivo ny mivezivezy miditra eo mitombo ny besoin zany hoe mitombo ny filana nefa lay tolotra tsy maharaka n'lay tokony ho izy ka mety hitendray hoe anjaranareo fitondram-panjakana ny tokony efa nijery an'izany dia ndeo tsy anymetsigny fa fanazavana moa no ataotsika fanazavana no ataotsika de ozytsika hoe efa nisy fotoana ary mbola misy fotoana mitsinjo an'izany ny fitondram-panjakana raha fa nametraka n'lay tao hoe création nouvelle ville andaotsika hanao tanàna vaovao fa inona nataotsika kay ny lavitsika lay fijery ny lavitsika lay tolo tanana telo taona efatra taona ty ariny sika vao tonga saina amin'ny akapobeany zay tonga saina hoe ohatran'ny ilaina ihany le tanàna vaovao fa raha fa mba mipetraka zany le tanàna vaovao de nisy karazana olona efa nikisaka nisy infrastructure vaovao tonga de nipetraka niaraka tamin'le tanàna vaovao dia tsy ho sepitra ity lay Tanananarivo fototra ity dia mitsofoka lay lara-pahamehana ve zany tsy lara-pahamehana ve zany angle de vision io namana ambinitso fa zay ohatra de fanazavana anankiray zay hoentina hoe raha telo taona taloha zay efatra taona mialoha zay nanao an'lay isika moa zany amin'ny akapobeany dia nanao an'lay proposition ndre mato filoham-pirenena hoe anangana tanàna vaovao isika satria efa sepitra ny Tananarivo ny lavina ary ny toerina amin'ny fomba maro isan-karazany lay fanatanterahana n'lay tanàna vaovao tadidiko tampoka le nisy vahiny tety tamin'ny heriny izy moa manampahaizana amin'izay resaka tontolo iainan'izay ny teny hoe mila mpitondra manana autorité ho izy amin'izao fotoana zao satria mametraka fandaranasa ny fitondram-panjakana hoe le niteneninao teo hoe Madagasikara maitso nefa amintsika amin'ny teny zao mirehatra ny tanàna mirehatra ny tanety
dia any amin'ny resaka fampiarana sazo izy amin'ny resaka tena hoe mametraka autorité ozy ny tena ady amin'io dia miverina amin'ny resaka teo mantsy hoe rehefa fantatry ny mpitondra le izy zany fa tena hoe mahasoa ny vahoaka naninona ny emotra ohatra dia tanàna vaovao no resantsika teo dia zay le nataoko hoe sao dia mitombona ihany le fanamarena nentin'le vahintsika tamin'ny heriny le autorité an'le mpitondra mihitsy no somary ambanimbany kokoa tsy te iombokevitra amina amin'le resaka autorité fa ilaina ny fananana autorité satria rehefa mitondra ianao dia misy kosa fanapahan-kevitra zay tsy maintsy raisina ary tsy maintsy tanterahana zany raha ohatra ka tsy manatanteraka ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana dia marefy tokoa zany fitondran zany isika kosa nefa tsy ametraka an'le ataontsika hoe fanjakana tsy refesy mandidy ka hoe manao didiky fe lehibe ihany misy ny ao anatina fanatanterahana projet anankiray a misy an'ireny enquête mahazatra de commodo iny commodo sy nrehetrarehetra reny a fa faka-ankevitra fa fijerevana sy fiainona ihany koa ny zava-misy le toerana natao zany rehetrarehetra zany a tsy sanatria hoe nemotra fa kosa mametraka indray le fitondram-panjakana hoe ny fitondram-panjakana dia misy humanisme olombelona no mitondra olombelona lay hoentina raha mbola tsy takatra n'ilay olombelona androany le izy a dia ndahoara fa tanterantsika any amin'ny toerakafa dia zay no nametrahana an'le izy hoe nakisaka lay toerana zay anatanterahana an'ilay nouvelle ville mipetraka ny plan mbola mitoy ny ataontsika hoe ny fanadiadiana sy ny ahafahana manatanteraka an'izany projet zany a atreto aloha mbola tsisy a déclaration officielle nilazana fa hoe abandonné a io a projet a nouvelle ville io a fa mbola mitoy hatrany a ao anatin'izay a zavatra zay fa kosa hoe misy amin'izay manoloana natranga vitsivitsy maro a ny hoe tia ho afaingantsika kokoa tia lefa mandeha allure normale sy ny sisa sy ny sisa io fahasimban'ny tontolo iainanao tena zava-doza ho atsika mihitsy hoe namanambinitso ary anetanatsika sahady na ataontsika hoe mbola tsy mamarana fandarana ary sika dia hoe anetantsika sahady ny vahoaka malagasy ho tonga saina tsy resaka politika tsy resaka hoe fankahalana fitondrana tsy resaka hoe sanatria fanompona fitondrana fa tena resaka hoavin'ny firenena hoavin'ny taranaka hoaviko hoavinao no tokony no apetraka sy tsonjoviny vahoaka tsirairay avy raha sanatria ka tsy mbola mandray andraikitra ary tsy mbola tonga saina ny vahoaka malagasy tsy miandry 10 taontsika tsy miandry 10 taontsika ho lasa désert ty Madagasikara ty zay tena hoe nosy maitso nivadika nosy mena izay mba tiatsika hiverina nosy maitso ary tamin'ny fitondran'andriamatoa ny Rajoelina dia nahitantsika taratra nanana archive nareo raha tsy diso ako tamin'ireny image satellitaire zay niraisiny reny hoe niaingisika tany amin'ny taona 2024 tonga aty amin'ny taona 2024 dia mahita fivoarana miamaitso izay va ilay mety hoe adversaire politika ka tsy faly nahita n'ilay fiovan'ilay toetany miamaitso dia aloha dorana aloha mpitena satria tsy fitiavana ara-politika aloha tsy hoentina any amin'izay lay firenena aloha tsy hitaizana arak'izay le vahoaka malagasy satria hita tokoa mo ny fanehoan-kevitra sasatsasany eto Madagasikara rehefa misy ny tsy fahafalinana misy tsy vidivikevitra anankiray a dia ny tanety ny dorana tadidiko Andriamatoa Lalatiana Rakotondrazafy tany izy ministry ny serasera sy ny kolotsaina dia tena nametraka an'izany ateo asan'ny kolotsaina zany ary toy izany fitondram-panjakana ny ministra zay nandray ny fitantanana taty arinany ny fiarovana n'ireny vakoka sarobidy teto amin'ny tany sy ny fireneny reny dia tsy elanao ataoko hoe firovolana lasa zay eto Antananarivo moa tsika dia mijery andrily tsy nanana zany rehefa nambomangy ry misy taona may lay ala manodidina no vakoka zay ataontsika hoe vakoka iraisam-pirenena manana ny maizy azy eto amin'ny firenena ary eran'izao tontolo zao a noho ninona mety noho ny fanehoan-kevitra ara-politika mety noho ny tsy fitiavana fa raha entan'ilay fitiavan-tanyrazana ianao entan'ilay toerana misy anao ianao tsy hodoranao mihitsy ny zavatra ohatra reny
ary tsy tokony ho tafiditra ao anatina zavatra hoe homay ny alan-javaboary tsy ho tafiditra anatin'ny toerana may ren'ilay vakoka ara-kolotsaina sy manana ny maizy azy nara-pomba malagasy reny fotsiny ary satria de manana ny asiny isika malagasy dia matahotra zanahary ary eo anatin'izany ny asin'ny zanahary zany misy zavatra rovana be tabe ao anatin'izany ka fanetanana sady no ataotsika no sarotiny hiaro an'ireny satria any Madagasikara io tsy ho an'olo lafy io fa ho atsika ho an'ny taranantsika io ka isika no tokony sarotiny alohany ny fitondram-panjakana dia manokatra lalana ny fitondram-panjakana dia manamboatra ny lalana lay lalana io zany lay sehatra ahafahatsika miaina sy misehatra ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana zay sy ny zavatra misy manodidina azy fa tsy sanatria hoe isika indray no andeha animba sy ho lasa fahavalo-pirenena ao anatin'izany fikajiana ny tontolo iainana zany ia ianao moa lo olona manara-masiny koa ny asan'ny gouvernemanta te an-tany ahko amin'ny fomba fijery mahitsy andre matolo olona hoe nanahoana fomba fijerinao an'le fomba fiasan'ny gouvernemanta mihitsy amin'ny ankapobeny satria nametraka karazana sivana ihany ny filoham-pirenena tamin'ny nametraka an'ireo gouvernemanta reo amin'izao tsika herintaona latsaka kely aty aoriana manao ahoana le fomba fiasa mihitsy afaka naharaka an'le ritme napetraka ny filoham-pirenena ihany ve le mpikambana amin'ny gouvernemanta iny moa izy mirahalahy aloha zany tena voalohany hanao an'le évaluation ny filoham-pirenena sy andreo mato prime ministre lehibe ny gouvernemanta ma vahoaka ma olona tsotra ary malo olona araky ny voalazanao dia miasa ny gouvernemanta amin'ny ankapobeny miasa ary misy approche ataotsika hoe beaucoup plus pragmatique napetraka ny fitondram-panjakana ary indraindray ray anao tena hoe gaga mihitsy fa misy ministre androany izy miresaka aminao fa tampotampoka eo afaka adany ray izy efa ary amin'ny kilometatra roarivo arina ary lavitra rino misy azy izay tena hoe mandray ny andraikitra ary miezaka manao ny asany amin'ny ankapobeny ny gouvernemanta nanao an'ilay évaluation finale ny fijerinay kosa dia izao hoe araky ny teneniko teo aloha no hoe misy ny fambiazana satria ekipa no miasa filoham-pirenena mitarika ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta no lehiben'ny ekipa ao anatin'izany gouvernemanta zany dia nivokatra amin'ny ankapobeny zany dia ireo izay ny tany saiko tamin'ny tany aloana rehetrarehetra reo ny tsirairay kosa zay ao anatin'izay évaluation individuelle zay ho zay hoe izy mirahalahy lehibe ny filoham-pirenena sy lehibe ny gouvernemanta no mahita ny ezaka zay nataony tsirairay avy mety tsy mbola zao ihany koa ny fotoana satria mbola miasa izy ireo mbara-pahatonga n'izay ataotsika hoe fotoana namoahana ny évaluation napetraka tany amin'ny fotoana nanendrena azy ireo zay hoe tapitra ny enimbolana dia ahoana ny évaluation amin'ny ankapobeny zay ngama ny makasika ny gouvernemanta fa na izany ara ny vahoaka izay hoentina dia mitaky foana ezaka mitaky foana ny fanohizana ny effort zay efa déployé mba isitrahany bebe kokoa an'izany ataotsika hoe asa fampandrosoana zay andrandrainy zany ary tia miantefa any aminy izay ezaka zay ihany koa nefa de ataotsika hoe tsy a double sens tsy a sens unique fa double sens satria ny firenena zay misy atsika ny namana ambinitsoa reo no ataoko hoe hidirana amin'ilay lafiny hoe firenena manahoana moa lay firenena napetraka atsika le firenena napetraka atsika ny dia firenena malalaka misehatra ao anatin'izay atao hoetsika hoe libéralisme économique zay sehatra nataotsika hoe liberté fahafahana natolotra araka ny lalam-pandrenana zay ny fiditsika nanomboka ny taona 10 zay dia mitaky ihany koa zay adidy aty amin'ny olo-pirenena fa tsy hoe ny fitondram-panjakana ihany no mila manao ezaka manokana eo mantsy ny mety misy manadino ao anatin'ireny le fanehoan-kevitra maro isan-karazany reny
mora ny mitaky, mora ny miteny, mora ny manenjika, mora ny miteny hoe ilay io omboy amin'ny azo fijaliana, fa inona lay adidiko, inona lay andraikitrako, nataoko ve, ary nanao ve ary nanampy ihany ko ve ny manodidina na ny fitondram-panjakana nafahana nanatanteraka anyreny asa fampandrosoana izay naroso teto amin'ny tany sy firenena eny. Raha ianao zao ataontsika hoe manampahaizana na opérateur économique anankiray na zavatra ohatr' zany, nalonao ara-dalàna ve nietra zay tokony alonao amin'ny firenenao ho an'ny tanindrazanao, nomenao ara-dalàna ve ny tombontsoa hoan'ny mpiasanao, nafahan'ireo vahoaka ireo mba nisitraka an'izay tokony ho sitrahany, sa ianao lay mitaky rehefa nametraka ny fitondram-panjakana hoe ity le ny tokony karama tokony ho raisitsika farany ambany, ireto ny tombontsoa tokony ho azon'ny mpiasa, fa ianao le mpampiasa lay mihodikotina manao évasion fiscale, manao tsy fantatro zay fomba mamoehatra rehetra azo eritreretina ka tsy nisitraka ara-dalàna n'izay tokony ho sitrahany lay mpiasa ao aminao, vokany tsy ampy le fivalomana, tsy tokony ho izy ny zavatra zay tonga ny apela-tanana, tsy ny fitondram-panjakana zay efa nametraka n'ilay lasitra tongava ny investisseur rehetrarehetra, nanao tsika nlay atao hoe code d'investissement vaovao, asan'ny fitondram-panjakana nke zany nataony zany, anjaranao indray en tant que opérateur, sy za en tant que fitondram-panjakana ny miantso ny opérateur hiditra eto amin'ny tany firenena, ny misehatra amin'izay lafin'ny fampandrosoana ara-ekonomika zay eto amin'ny tany sy ny firenena, fa tsy sanatria hoe izany ray no andeha hiazakazaka hiala ny ivelan'ny Madagasikara na andeha anenjika anao anao zay andringana anao ka tsy ahafahanao misehatra ara-dalàna malalaka tsara. Ahoana no ahafahako mitaiza ny vahoaka ao amiko, société civile amin'ny lafiny maro isan-karazany, de anjarako no mitaiza ny vahoaka ao amiko hoe ry mpikambana namana, inontsika tsika dia fikambanana tantsaha mamokatra sika ovy, nde atao hoe ovy, dia anjarako no mitady ny financement ahafahako manome an'ilay tantsaha zay miaraka amiko ao mba hitombo ny fari-piainana, ary mba hanana zany fambolena ara-teknika zany izy, raha ataontsika hoe ovy le ohatra teo de hiakatra le vokatra, fa tsy ny tenako zay société civile no andeha anenjika n'le fitondram-panjakana hoe aiza ianao ny tsy manampy an'ilay tantsaha-mpamokatra ovy, inona nataonao an'lay tantsaha-mpamokatra ovy, ny fitondram-panjakana nefa nanokatra an'le sehatra malalaka, fa le fifanomezan-tanana lasa mandeha ila le izy lay ramatoa ministra ato amin'ny t-shirt tsika lalantena Rakotodrasafy ny teny nametraka an'ilay principe hoe asa tana maro, sady filozofia malagasy tsara no tena naranasa hita masony hoe mifanometanana, mifanentana, foto-kevitra zay niraisy ny fitondram-panjakana ary mbola tsy nilava ny fitondram-panjakana hatramin'izao, mbola mitohizany zany fomba fijery zany hoe asa tana maro, fanometanana zay any aminao mba homeko ny eo akaiko. Izay le mampalahelo ary indraindray mamoehatra, satria misy karazan'ny olona zay everina fa mahatakatra n'izany fomba fijery zany, misy karazan'ny olona zay everina fa tokony anana n'izany fomba fisainana zany, fa misitona n'ilay vahoaka malagasy midina, ka ny mifanohatra n'izany ray no eritreretina sy everiny fa ampanjakana, ka hiteraka fisavorovoroana ara-tsaina, hiteraka savorovorona ara-piarahamonina, de hiteraka inony zany rehefa rapitso, sanatria hiteraka korotana. Iza no manana tombontsoa raha izy soulèvement populaire eto. Zay indrindra hiditra amin'izay mantsika vita ny tombana dia ndao hiresaka amin'ilay zava-misy ankehitriny amin'izay hoe anahoana indray ty taona 2024 ty ny hita aloha zany vita ny fifidianana, nisy karazana andeha ataoko hoe misy tsy afa-po tao anatin'ilay fifidianana efa niresantsika tany am-piandohana ihany, nisy ny tsy afa-po
misy ny amin'ireo tsy afa-po no ndeha ataoko hoe mijapy tranga anankiray ahafahana manenjika an'le fitondram-panjakana faraparany teo zao nisy ny afatra krismasy avy amin'ny FJKM na raha ny afatra taom-baovao avy amin'ny katolika no voizina mafy hanenjehana an'le fitondram-panjakana hoe io ary fa efa mamelo ny fitondrana ny FJKM sy ny katolika ahoana ny fomba fijerinao an'ireny ndeha ataontsika hoe actualité malaza amin'izao fotoana izao 3000 milliards mahery kely ny dette ny frantsa io no akaiky atsika io no fanerasera amintsika ary ny système manakaikaiky ny atsika foana amin'ny KPN raha misy koa ny sekoly goavana sy ataontsika hoe école prestigieuse na commerce na économie na finance anisany manana an'izany frantsa de tsy misy ve olona ao frantsa nahita hoe afaka veritsika 3000 milliards de dette io fa matoa tsy maintsy nitsofoka tao anatina emprunt ary miditra tany amin'ny banque européenne mihitsy ny frantsay naka réserve naka vola tany ampiodinana ny économiany de satria misy fasahiranana koa ao aminy ary tsy izy rery rehefa manazava mantsy zahay amin'ny akapobeany hoe misy fiatraikany économie mondiale ny zavatra iainantsika eto Madagasikara dia io zao misy manany ihany hoe misy virus maninona de so de io ndray io no lazaina fa hoe Madagasikara efa gisitra de io ndray no anagisitra ny Madagasikara de indraindray moa alaina tsikitsiky ihany reny satria tena misy olona tsy mananasa fa tsy mijery an'izany tsisy olona ohatra ny hafaliny mihitsy ny miteny isan'andro fa mahantra le Madagasikara ary de tena matory izy izany no asambarany voalohany eto an-tany ny fitantarana an'izany ary ny fitsikerana ny zany fahantrana misy eto amin'ny tany sy ny fireneny zany ny fanehoan-kevitra ny samy manana ny fomba fijery no zy ata amin'ny nao teo namana andrenytsoa fa io angle de vision ary hoe inona no intérêt manosika ny olona anankiray ary lay olona miteny vea miteny amin'ny alalany inona ary entité inona saripady ihany mantsy ny hevitra araky n'lay zayntsika teo iny hoe niteny toy ny atody raha foy mananelatra entité tahaka ny ahoana no miteny kaskety manahoana no miresaka ary ahafahana milaza fa ty olona ity dia ianina marina na zao marina za tsy mihino fa ny kristianina rehetrarehetra na ny tsy kristianina rehetrarehetra dia miombon-kevitra tao anatina fitsekarana mavaivay natao teto amin'ny tao amin'izao fitondram-panjakana zao za tsy mihino fa na ny olona mamoaka an'ireny hevitra ireny manana ihany ny ataontsika hoe misy ny mety misy ihany ny mandeha misy ny azo akeny fa mety misy ny tout est question d'intérêt pas d'action sans intérêt ozy nyzay tamin'ny anatra tany ampianarana zay rehefa tsy misy intérêt anao zay moa tsara de formation de carrière dia zay ny fanontaniana voalohany inona no intérêt anao miactionner misaisir tribunal anankiray na manao action anankiray dia matoa misy ny action de misy ny intérêt anoany zay intérêt zay mety azo raisina ny hoe intérêt noble ho an'ny voaka malagasy fa tsy te heritreritra hoe intérêt makany amin'ny déstabilisation na renversement na régime eto amin'ny tany sy ny firenena tsy te amerina tantara satria za koa tsy historien
fa ny tantara efa nampiseho atsika zavatra maro tamin'ny fandraisana andraikitrana olona maro teto amin'ny tany sy ny firenena ary dia ataontsika hoe nisy ara vokatra victime manazany agissement zany ny firenena malagasy ankehitriny miezaka ny fitondram-panjakana naman'ny olona rehetrarehetra miezaka ny filoha-pirenena tsy miditra ao anatin'ilay enjeu na calcul politika na tsy fantatro na théologika na inona no mety tsy reny olona reny atongavana fa ny zavatra mamaika sy ny zavatra apetraka ary ampisehoany foana dia izao hoe aizany ataoko vahaolana ho an'ny voaka malagasy ho an'ny Madagasikara inona no azoko atao mba ho atolotra ny voaka malagasy eny indraindray ary misy mifanohitra na tsy mifanaraka loatra amin'ilay ataontsika hoe principe na précepte na gouvernance izay takina zay tsy maintsy atao aminy meko ohatra anankiray isika mety tsy de misy navoy loatra lay resaka sy nivoaka le $100 millions sy ny sisa tany amin'ny banque mondiale satria hoe mila vérité de prix à la banque fa tsy ataoko hoe vitsy mba tsy tenenako hoe tsy nisy tao anatin'ireo olona nanakina mavaivay ireo nisaotra manokana Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny fitondram-panjakana amin'ny akapobeany ny teny hoe misaotra anao président fa kay lay décision raisinao mistabiliser an'io prix amin'ny pétrole io carburant io tsy mahafaly olona noany ataoko finosana lay tsy mahafaly fa sosanatria nahirana ka rehefa tonga amin'ny androandroany dia niseho tamin'ireny gazety iraisam-pirenena reny hoe ataovy ny vérité de prix anareo tompoko fa zay tsy hanome anareo intsony Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny gouvernement tany no nandray fanapahan-kevitra fa tsy tokony ho tafiditra intsony ao anatiny ataontsika hoe produit subventionné inge ireo fa ny subventionné no ny anton'inona fitsinjovana ny fiainan'ny vahoaka malagasy androany sika zany dia tsy mitsahatra ny mitady ny vahaolana indray hoe aiza indray no vahaolana ho apetraka fa raha zay ary no exigence n'ilay mpamatsy vola inona no ataontsika fa ny fiainan'ny vahoaka malagasy efa subventionné ary izy io mbola lafo andehatraiza tokoa le subvention Andriamatolo olona io indrindra tiaka zao zay mahatonga amin'ny teny hoe mba nisy ve olona nisaotra de itendray hoe anjara asanareo zany adidinareo zany tsy mila tokafana angenareo matonareo niakatra teo de vonina nareo eny tompoko fa lay faneho-kevitra kosa indraindray mba tokony mba jerevana ihany lay humanité mba misy humanisme ihany hoe de tena tsy nisy ninona natao tokoa ve lay fitondram-panjakana de tena tsy manam-panahy tokoa ve lay mpitondra de tena tsy mieritreritra tokoa ve lay mitondra ny firenena no de noarina amina tena hoe olona anankiray faran'izay enjany teto amin'ny tantaran'izao tontolo zao no de noarina aminy hoe tsy ireo miaina misy ny mahantraka de ianao everina fa tahaka ny hoe mandromandry fotsiny satria misy vahoaka mahantra eo amboninao de ianao faly tsy mino an'izany namanambitso tsy miady am'ireo ray aman-dreny reo atsaiko reo ary zay ny teneniko hoe manana ny eritreriny izy ary mety manana ny tanjony izy raisiko ao anatin'izay ataontsika hoe cause noble zay ny faneho-kevitra fa ny mpanitatra ny mety ho betsaka fa kosa hoe adidina ihany koa ny manazava sy mba mampatsiahy fa olombelona manam-panahy isika ary isika malagasy ny tompony hoe fanahy maolona tsy mbola maty fanahy ny mpitondra tsy mbola maty fanahy ny fitondram-panjakana ka tsy nieritreritra na ray segondra monjy ny hoe inona ny mety
inona ny tokony asoa manoloana an'lay adidiny manoloana n'lay adidiny fa raha ilaina nge raha ilaina andao iveriny andao arytsika nova lalam-pandrenana any nge raha ho atosika mantsiny ho atosika foana de miditra ao anatin'lay fandikana lalam-pandrenana lay mpitondra satria lay firenena hoetitsika efa tsy any am'lay atao hoe ta gendarme intsony isika tsy zany le lalam-pandrenatsika tsy zany le fototra ifampitondrantsika de nefa lay zavatra zay any anjentsika azy hitakitsika azy hiditra ao anatin'lay ataotsika hoe socialisme ave sa communisme ave sa inona ny régime mbola tianareo ilatsaka indray ndre matoandro rajoelona anova lalam-panorenana ny vox dei vox popei raha fa tiany vahoaka zany a fa tonga ny fotoana de ny vahoaka no mahita an'izay fa am'izao fotoana zao ary efa napetraka taminy zay fanontaniana zay dia verina ihany ny valiteny hoe tsy zany no mamaika anay aloha zao ny mamaika de ny hoe ahoana no afatsika miala tao anatin'izao fahantrany zao raha ohatra ka olona nisy mpitondra nge teto na manambinitsy hoe tsy nanao afa tsy nandehandeha ny vezivezy tany ivelan'ny Madagasikara ny ainatsika teto amin'ny tany sy ny firenena zany nisy mpitondra nge teto na manambinitsy hoe tsy nanao afa tsy nampitombo ny arikareniny ny tenany sy ny manodidina azy ny ainatsika anie zany fa rehefa kehitriny misy mpitondra misahirana mijery izay mahasono ny vahoaka amin'ny akabeany de latsainao izy rehefa manome vary marina fa tsy mavita zato isan-jato fa kosa mitady izy ianao zay manakihana azy tsy manome izay kianinao manome an'le vahoaka izy zay kely hitany zay azo nomena zay eo ampelatanana aloha de sady manome tsiny an'lay olona mandray an'lay vary ianao sy zay tolotra tokony saza azy no manome tsiny an'lay mpanome zay mikaroka hoe aiza no de inona navalin'ireny olona reny ray tsotra ndray volanareo nge reny le volam-bahoaka eny tompoko fa vokatry ny asan'ny fitondram-panjakana nitady nikaroka aiza ny misy vola aiza ny misy tombotsoa zay afaka azaraiko ho an'ity vahoakako ity ka tsy afahako mandika lalàna tsy afahako mandika lalàna nanao fianianana teo amin'ny lalam-pandrenana ny filoham-pirenena tsy maintsy manaja ny lalam-pandrenana izy dikany zany tsy aintsy mitady indray izy fomba tsy sanatria hoe contournena lalam-pandrenana fa sady manaja ny lalam-pandrenana izy no mijery an'izay hoe inona reno ahafahako manampy mivantany inona reno ahafahako manome zavatra mivantany ho an'ny vahoaka malagasy zay tsy azony atao araky ny lalam-pandrenana satria libéralisme économique itsika ny mpandraharany tompon'ny économie isika zao no nametraka ny conseil des ministres hoe tsy mahazo mihoatra an'izao ny vidin'ny entana eny atsena fitondram-panjakana zany manoloana an'ilay libéralisme économique manoloana an'ilay droit international zay neken'ny Madagasikara fa nefa tsy maintsy jerevana vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy isika zao no mametraka hoe mialatsiny manaroatra kely ny fotoananao ndray am'ilay hoe fananinona ny volobe fa maninona zao aleoloha azava marina efa nazavaina izy iny ny volobe de efa nipetraka taloha rehefa rehefa irosona ny volobe de nojerevana indray mandeha ny pitsopitso ny mahakasika ny volobe anisan'ny zavatra hita tao anatin'ilay fanatanterana ny projet volobe tamin'ny voalohany de ny hoe raha io vidiny io de mbola hovidin'ny vahoaka malagasy lafo mihoatra n'lay projet lay tanjona tiana hotratrarina lay vokatra zay ho azotsika avy ao dia izay no natonga ny fitondram-panjakana fitsinjovana ny vahoaka malagasy sady lafo ny vidiny no mbola lafo ny ividianany malagasy azy rehefa tonga ny fotoana zay ampiodina azy dia natao ny fijerevana n'lay projet indray lay appel d'offre indray mandeha
dia rehefa nijerevana la izy de hoe non tia ny mety tsy sokony mihoatra n'izao le izy dia ny ferana arak'izay ny fanatanterahana n'ilay projet de efa nirosona indray izy zavatra zay fa tsy ohatra n'ilay ho teneniko ihany reny e sasany raha io aéroport international atsika io betsaka ao anatin'ireo mpaneo hevitra ireo moa tsy ny manao ririndasa tsy tsaroana ny hoe nyvidiny malagasy ohatriny nakay io tamin'izany fotoana zany de io no vokany ary zay no natonga ny andriamatoa any rajoelona sarotina nakasika ny aéroport international hoe tsy azoko ekeny raha itiny ny vola ny ala atao amin'ny kitapom-bola mpanjakana io no hoe tiny nafarana de tiny tonga zao no zavatra tsy maintsy apetraka atsika eto masaha izy tompoko manana autorité izy ary tena misehatra sa ataontsika hoe fasafasa ampamatsy vola sy am'ireo olona ireo ary indraindray ary zay moa hoe ny zay ny teniko hoe le very tombontsoany hoe tsy kely lalana e betsaka amin'ny very tombontsoa mety mampiasa fahefana amin'ny fomba maro isan-karazany ka manao contre pouvoir amin'ny fomba maro isan-karazany hidestabilisena an'le pouvoir satria betsaka nefa very tombontsoa zay indrindra sady mamaraparana ny fandarantsika andriamatoa olona amin'izao fotoana zao tena mivoy mafy zany ny mpanohatra hoe manosongozona le fitondram-panjakana amin'izay lafiny rehetrarehetra mihitsy ny teneniko toe rehefa misy tranga anankiray de voiziny ny ararotiny iny misy manao mametraka karazana défi mihitsy aza hoe voainy 13 mai andao anao raisiray sy ny sisa sy ny sisa ny fifidianana be ny tanàna farany teo ny vokatra vonjomaiky aloha ny enany isan'ny raha ohatra ny tim fotsiny zao de ny enany be ny tanàna azo ny tim fa miakatra betsaka ny an'ny mpanohana ny fitondram-panjakana zany hoe raha rapport de force zany no asitsika teny azo mety azo hitarafana ve zay hoe tsy aomby makaiza ilay ndeha ataontsika hoe ilay fikonokononana fanonganam-panjakana ataony ny mpanohatra amin'izao fotoana zao ny azo ka malinan'le izy de tsotra hoe ohatra ny ara rehetrarehetra io tsisy azo négligena tsisy azo tsonontsiniavana fa raisina ampitonena ry raisina ampiaverana ny zavatra mitranga rehetrarehetra fa na izany ary mbola ataontsika hoe mampiseho foana ny famatorana ara-politika ny antoko sy ny olona zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana ary mampiseho ihany keo hoe atraiza lay everiny mpanohatra ny fitondram-panjakana zany atao hoe fitiava-tanindrazana zany fanaovana selany masim-bahoaka ve ny fanaovana fitiava-tanindrazana tsy mbola nahita alohako tamin'izay expérience kely ny ainako na tany ampianarana zay mba fianarana kely ny dirako sy nataoko ka eny ambonin'ny ringa no entina na tamin'ny andron'ny romane ny andron'ny gladiateur ary mbola zavatra hafa no nitranga tamin'izany fotoana zany tsy haiko aty amin'ny vanim-potoana taonjato faraika amin'ny roapolo tsika zao misy mpanao politika malagasy zany ny fomba fijery zany ny fomba fisaina ajainy zany satria manana ny pomba azy izy manana ny mpanaraka ny foto-keviny izy ary zay no ataontsika hoe fahalalahana zay no atao hoe demokrasia napetraka foana teto amin'ny tany sy ny firenena fa tim sy ny TGV ny zavatra misy eto ary dia nezahana ny concentrena atao anatina olona anankiray ihany koa raha le izy hoe Andriamatoa Any Rajoelina sy ny lehibe an'ny tim amin'ny ataontsika hoe tompony Madagasikara izay kosa de miezaka foana mampiseho fa Madagasikara ny malagasy voalohany indrindra de ny Madagasikara ny malagasy manana an'izay fahalalahana sy ny fahefana lehibe zay ary nomena an'izay fahalalahana sy ny fahefana lehibe zay matoa nandeha ny fividianana dia anisan'ny teny no voizina ary napetraka foana ny hoe ry malagasy eny ampelatananao ny fahefana ianao no maso mandidy ianao no tompona andraikitra ianao no malala ny asiny ty tanàny ty
ka hisafidy an'izay olona mendrika sy sahazy hiaron'izany voninahitra sy miasan'izany tanàna zany matotra sy efa ataontsika hoe tonga saina ara-politika mihitsy ny malagasy amin'ny akapobeany fifampitezana ny fiainana lesona no tsoahana mandritra n'izay vanim-potoana iainantsika eto ambon'ny tany zay ary dia isorana n'izany fahamatorana sy ny andraikitra goavana zay nyraisin'ny vaoaka malagasy izany ninoninona tenenina ninoninona tenenina ny hoe tsy ara-dalàna ninoninona tenenina hoe nisy ordonnance nisy an'izao tary za ny tenako dia ny soutenir foana hoe misaotra ny sioni misaotra ny fitondram-panjakana zono ny fidy ka rehefa nisy alalana sy lalana nahafahany ny vahoaka naneo ny hevina dia no tanterahan'izay ireo vahoaka ny fidy ireo tsy ireo nge tsy expert en droit ireo tsy expert amin'ny droit amin'ny resaka système électoral ny fantan'ireo dia zao hoe tompona andraikitra amin'ny fiainako ako tompona andraikitra amin'ny tanànako a tompona andraikitra amin'ny hoavin'ny fiainako a tompona andraikitra amin'izay stabilité an'ity tanànako ty a inona no azoko atao dia ny mandeha mifidy ahoana ny afahako mifidy raha ohatra ka tsy ao anatin'ny liste électorale raha ohatra ka roa andro mialoha ny fotoana izay ifidianana no nitosaka ny ordonnance azoko ekeny hoe mizatra tsy ara-dalàna zany fa nandeha tompoko ny fanentanana anananareo zany archive zany ary ny mpanohatra mihitsy nisy candidat mpanohatra ane nanangana cellule mihitsy tsy hoe ireo olona reo dia olon'ny fitondram-panjakana irery ihany fa nisy candidat mpanohatra koa nanangana cellule nanangona olona natolotra ahazo an'izany ordonnance zany mba hifidianana satria tsy tafitra anatin'ny lista tamin'izany fotoana zany dia nekeny zany ny raharaha politika nge raharaha ifanarahana rahantsika mahafantatra zany ka rehefa ny système anankiray ny senino ny teny hoe azo atao ny mampiditra an'ireo olona reo amin'ny alalan'ny ordonnance dia nampidirina ilay olona zay tsy tafitra atao anatin'ny liste électorale dia nahazo ny fidy ireo zay zo fototra zay zava-dehibe zany tompoko za mihino fa ny olona mpiarony zon'olombelona tokony hijoro voalohany indrindra ary izo ny tatatata isan'andro isan'andro hoe misaotra tompoko misaotra fa no ajainareo le zo fototry ny olombelona teto amin'ny tany sy ny firenena dia ilay zo hifidy fa tsy ny mifanohatra amin'izay ny tokony izy ny mifanohatra amin'izay dia nametraka n'ilay fomba fijery sy ny fomba fisainana hoe kortany ary dia mbola any amin'le zarazara ho anjakana satria rehefa mikorotana dia misy misitona tombontsoa maro isan-karazana ao anatin'izany situation exceptionnelle maro isan-karazany tsy tanteraka ny fifidianana tsy misy olona mitondra araka ny fomba demokratika sy ny sisa na ny fomba fijery atao anatiny sy any velany ny fitondram-panjakana amin'izany fotoana zany dia remise en question fa ny mifanohatra amin'izay ny zavatra nisy ny mifanohatra amin'izay ny zavatra nisy hoe nizotra ara-dalàna zao tontolo zao manaiky ny Madagasikara sy ny mpitondra ao aminy ny vahoaka malagasy afaka naneo ny safidiny amin'ny ampilaminana amin'ny akapobeany dikan'izay zany tsy dia mandeha makaiza io fikonokononana fanakorontanana io andriamatolo olona io moa fiainana politika ary izay no mahatonga ny hoe état démocratique Madagasikara zay état démocratique zay dia zony izy ireo no maneho hevitra zony fitondram-panjakana ny miaro ny vahoaka sy ny fananany ao anatin'izay mety eritreritra fanakorontanana na fikonokononona animba ny fizorana amin'ny lafiny filaminana sy ara-dalàna ny fiainam-bahoaka amin'ny akapobeany satria adidina zany araky ny lalam-pandrenana voalazantsika teo adidina zany mampitondra hoe miaro zay fizotra amin'ny akapobeany ny filaminana ny fiainam-bahoaka zay fa raha misy kosa ny midéborde dia angambany mazavabe toy ny tafika andrefa tanàna hoe mandray fipetra ny fitondram-panjakana nefa zay mihitsy ny mety hotadiavin'ireo mpanohatra ireo
mety zay va no tadiaviny a io tsy za no andeha hiteny an'ilay teny efa nanahirana teto amin'ny tany sy ny firenena ary mety zay ngamba no tian'ilay hoe atao raisiray satria hoe ao anatin'ilay raisiray hoe fampitsapahery de hoe atraiza ny herinao atraiza ny heriko fa tsy na tonga nanametraka an'le fanontaniana teo niainga tamin'le voka-pifidianana tsy any eo amin'le fitsapahana hery a ny hery a de miainga eo amin'ilay voka-pifidianana ny hery de miainga amin'ny voka-pifidianana ary ny firenena matanjaka ny firenena demokratika rehetrarehetra dia ny voka-pifidianana no ijerena azy hoe manahoana ny stabilitéany manahoana ny hery politika ao anatiny manahoana ny tendance ara-politika misy ao aminy ary zay ihany koa ny fampitazana ara-politika matoa ny olona zay manohana ny fitondram-panjakana no mbola mirohatra manohana de misy faharesehan-dahatra ngezabe zay hitany tanterahany zany mpitondro zany ao aminy ary matoa tsy manaraka amin'ny mpanohatra zay finiavana zay te hiroso makany amin'ilay tsaratsara kokoa fa tsy miverin-dalana makany amin'ilay fanoherana efa lany tsienjery reo fanoherany reo lany tsienjery reo namanambinitsoa ary vo miteny reo de hitany vo mihetsika reo de fantany vo anao déclaration sao ndray zareo resahanao sao ndray zareo teneninao ary na zareo samy zareo ary efa fanipaka tony ny valalakarona satria efa tsy mitovy jery ny antony tsotra averinay foana rehefa ny intérêt individuel ne no miprimé ao anatina groupe anankiray de miparitaka foana io fa rehefa ny intérêt collectif no apetraka ao mialoha de mitambatra io zay mitambatra vato fa izy collectif firaisakiny ianareo ny lehibenay tsy lehibenay itsony ianao ohatran'izao ndray ianao izareo miady ho lehibe isika miady an'ilay tena ady tsara de le fantrana ahoana ry no ahandresitsika an'io ahoana re no atantsika lalana vaolana tena mety eo no eo raha mipetraka amin'ny malagasy mandeha eny an-dalana eny andavanandro ny tenako de zany no mba nofinofy hoe vo miratra ny maso paradisany eo anlohako ahoana ny ahafahana manao an'izany zany no ataon'ny fitondram-panjakana hoe inona no etiko ho an'ity vahoakako ity inona no ahafahako mitondra ndray ny misoulager ny souffrance ny vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana zay iainana zao tsy cyclone tsy inona tampotampoka eo ianao de gaga na manambinitsoa miakatra ny kilao ny vary miakatra ny kapoka ny vary namana malagasy no mikirakira vary namana eto Madagasikara no opérateur ny vary de zany no anetanana na de eo ara lay liberté économique any hoe or namana sika samysika ihany io atraiza ny azonareo atao tsy ny marge anao aza atao miopapana re fa tsinjovy le malagasy amiko zany no ataoko hoe tokony kabary hoentina manam-panahy hoentina ray aman-dreny ho an'ny zanany miteny hoe ry zanako fa zanako atao trano daholo nareo zanako atao am-piangonana daholo nareo mpandray fanasan'ny tompo nareo mpandray eukaristia nareo mikofesy eto amiko nareo sy ny sisa lay fombafomba fiangonana sy ny zay ataony fiangonana dia maninona no tsy mifanemetanana de mananatra an'ilay vahoaka an'ilay zanako ao am-piangonana manoloana an'ilay ralahako an'ilay nabaviko tsy miala ndraikitra ozany ray aman-dreny anankiray tena ekeko za de nisam-piteny an'izany foana isaky ny manao hevitra tompona andraikitra tompoko ary tsy miala amin'ilay andraikitra zay ny atsoroany fa aoka tokotra ny samy ho tompona andraikitra ary samy andray ny andraikiny amin'izay tandrify azy sy nanomezana azy na eo amin'ilay fahefanany tany na fahefanany hafa zay natolotra mba hiroso amin'izany atao hoe fiainana un monde meilleur amin'izany fiainana tsaratsara kokoa zany ny zanak'olona